Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavimalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray tena ko miano aminao eto androany ary dia manona fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Dia matoky sy mino ary havana fa hifampahery indray antsika eto androany ao anatin'izao fandarina izay raha antsika tonga soa ianao eto amin'ny fandarina Andramboka Izaho Vavaka fiambenana izay raha anao fandarina Andramboka Izaho ny Akiradio ary ny fikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Ny fiadanana tompany ho amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa hifampahery indray antsika eto androany. Raha androany no vao tonga eto miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ka dia mareta hatramin'ny raha roa zany fotoana zany andeha atory ianao mety ao anaty adi-tsaina ianao zao fa tsy matory miaraka amin'ny adi-tsaina ianao androany fa tena matory miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mahery ianao androany miala eto. Zay ny fanambontsika eto androany. Tsy kisendrasendra nahatongavanao eto fa efa voalahatra zao. Halleluja. Ka dia tahilin'ny tompo dia mahereza arabaina ihany koa isika rehetra zay efa mpiaraka aminay eto dia mbola misaotra anareo ihany koa ny mifidy araka aminay anatin'izao fandarana izao. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianareo mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluja. Raha navavintsika ko Danielany niditra voalohany teto androany. Ko Danielany avy any Belzika. Rehefa izay miditra voalohany moa dia mena tsodrano. Halleluja. Dia miara-mahazo tsodrano amin'izay ny ankizy any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara ary any Oman ihany koa
sy raha misy koa any amin'ny tany arabo hafa mety mbola eto dia mena miara-misitraka zany tsodrano zany daholo isika rehetrarehetra ka ty ary-nitsodrano-nareo androany menanareo ranabavy Kodanela raisoary ao amin'ny salama faraiky amby roapolo amby zato salama faraiky amby roapolo amby zato manontolo aleluia nitsodrano-nareo na zany hoe manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo be zao salama faraiky amby roapolo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manompo masoko ny atendrombohitra avaiza ny famonjena ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany ty mba velany angozozo any ny tongotra ao tsy ho rendrehana any mpiaron'ny Israely ino tsy matorona rendrehana ny mpiaron'ny Israely Jehovah ny mpiaro anao Jehovah ny filofanao amin'ny ankavananao ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra eny iaro ny fanahinao izy Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrak'izay Kodanela ho anao zany tsodrano zany dia raiso ampinoana fanomenanao ampinoana zany za tena mihitsy hoe zay olona mandray an'izany tsodrano zany dia mifanaraka amin'ny zavatra andrasana sy andrandrainy amin'Andriamanitra ny zavatra iainana eto amin'izany tsodrano zany halleluia tahitopary Kodanela manarakaraka ny Kodanela moa niditra teo avy any Belgique izy dia nanarakaraka azy tao Marie Angela Anomanina Elena Mernena France Angèle Pagès France Kadaka Malala France Marie-Jo États-Unis Mapionina France Beth Saba Koweït Erika Rak France Soameva France Rantalina Marie Charline Madagascar Zamina Camaradin Jesosy France Beth Saba Koweït Ando Andry France Itody Ramonso France Beth Saba efa voateniko teo Rosemine France Lantony Rina Botinavao Liban Angelina Diamant Chine Razanazo Sylvie Koweït Tody Jesosy mandrakizay Allemagne Kota Léonie Koweït Aingonelina Rodriguez Arabie Saoudite Fabiola Zanakadapa Koweït Tongasoa Tinarakoto Arzaka France Fambiazana Fitahina Madagascar Itody Ramonso France Tahiny Jesosy Ajasika Patici France Tahiny Tompo Rodine Marie Koweït Ranirina Anthony Fabricia androany vitako teto Fabricia mety any Koweït mitsatotsatoka fotsiny paratsy dia mba tenenao zafady dia amizay mba fantatray aiza misy anao Angelina Diamant efa teniko teo Marie Hortensine Koweït Aingonelina Andrinasolo France Perniela Zamara androany vitako teto koa zany dia arabaina tonga soa ianao kaiko ny toerana misy anao hoe aiza fa faly zay miaraka aminao eto ao ihany koa zay aloha nitako aty tonga soa daholo misaotra anareo ihany koa mandray ny vahiny dia Andriamanitra manankirefa na maly fitia anareo tsirairay avy alleluia andao ary milohan'ny zavatra rehetra aloha Mioraka tonga soa Nambinso Makrina Koweït alleluia tonga soa daholo tsika mianakavy andao ary aloha milohan'ny zavatra rehetra andao aloha tsika hivavaka alleluia tsara tsika raha mivavaka aloha andao ampandrosoantsika ny anavavintsika andao ampandrosoantsika ny anabavintsika Eliza Tsiala alleluia Eliza Tsiala nitondrantsika anaty vavaka androany dia ndao mitsika azy ny fitenenana raha izy koa mbola tsy voarabako teo Marie-Jo efa voateny teo ndao ary alohantsika hivavaka metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra dia ampandrosoantsika ny anabavintsika Eliza Tsiala tany tompo ary Eliza Tsiala anaovy hatrany ny fitenenana Mianakavy dia tahiny tompo koa sika rehetra mbola hiara hivavaka ary sika misaotra sy midera sy mankalaza ny anaranao indray izay ry Jehovah Andriamanitra io misaotranao izay ny amin'ny fitantananao anay tamin'ny tontolo andro iny misaotranao Jesosy sy ny amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana izay nomenao anay
Misaotranao koa izay Jehovahandriamanitra raha mbola velon'aina nomenao tombon'andro. Misaotranao izay Jesosy nomenao izao fotoana mamy izao indray iarahanay miombam-bava teto. Jesosy malalo, mifona aminao izay mamela ny lokay amin'izay ratsy rehetra nataonay taminao tsy araka ny sitraponao tamin'ity tontolo andro ity. Diovy amin'ny rano madio sy velona hatrany izay Jehovahandriamanitra ahita ny fanatrehanao. Raha henony teny mamy avy aminao izay Jehovahandriamanitra, dia aoka Jesosy malala ny fonay, tena hay fomay mandray ny teninao. Tena ho tafatoetra tao anatinay ny teninao, fa tsy handalo aminay fotsiny Jesosy malala, fa tena hoe ho fiainana Jesosy. Ao ireo mpanomponao izay hitondra ny toriteny, pastera mirabelatra ny teny, misy ireo hivavaka ho an'ny firenena Jesosy. Fa Jehovahandriamanitra ny hery ny fanahy masina no mampiteny an'izy ireo tsirairay, tena hoe ianao mihitsy hiteny hanolotra ny teny eo am-bavan'izy ireo Jesosy malalo. Ao koa Jesosy malala ireo namanay mety mbola miasa amin'izao fotoana izao na eny an-dalana mangetaheta naraka an'izao fandaharana izao Jesosy, dia aoka Jesosy ianao ny hanavaingana ny dian'izy ireo tsirairay, ireo miasa kosa Jesosy, dia aoka ianao ny hampahery azy ireo tsirairay Jehovahandriamanitra ao. Ary eto kosa Jesosy dia mivavaka ho an'ny connexion anay, fitaovana rehetra izay ho ampiasainay, raha koa amin'ny raha no madio sy velona Jehovahandriamanitra, mba tsy ho tapatapaka ary ny devoly sy ny satana dia fididinay fa toranay amin'ny raha anao izany, tsy hanakery, tsy hanapahefana Jehovahandriamanitra, dia mankasitraka indrindra Jesosy, dia raha sy ny Lazaro ny voninahitra dia ho anao irery any Jesosy malalo, azy sandratra amin'ny avy indrindra ny anaranao. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavintsika Eliza Tsiala any Madagasikara nitondratsika tanaty bavaka tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manakireo pasoavana mamaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Eliza Tsiala misaotra indrindra tamin'ny asan'Andriamanitra. Raha nirina efa narabaiko teo tsy sisonina ko Daniela, artisanay de Madagasikara tonga soa, Razana Monika tonga soa, izy koa Angelina Diamant tonga soa, Marina Tiana Canada, Angèle Pagès efa narabaiko teo, Itody Raonso France, Jesosy Toeriko Koety, Mami Nasimi Koety, Lovlitina France, Ajadomona Allemagne, Mbotsilda Koety, Tsiry Amboaramiel France. Alleluia, faly de mahita anareo ary dia maretatra amin'ny farandolo. Verselina tonga soa ihany koa. Andoharantsika Tompo Lantonirina, andoharantsika Ienoiritsika aloha, Ienoiritsika dia ao aorinan-tiritsika ity zavatra ny amin'ny toriteny. Androany raha navavitsika Rozy Minany hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra, za moa mamelapelatra etany. Dia ndahoary tonga dia iangaritsika anao hira anankiray meno finaritra daoly isika mianakavy.
Halleluia, taratsika an'Andriamanitra zany iry zany ary Andriamanitra manakare-pahasoavana ane mbola hitahantsika tsirairay avy foana, avy lavitra tokoa zany lalana alehantsika zany ry havana malala. Misy amintsika avy tena lavitra be mihitsy nefa tonga teto. Rariny ndray isotra an'Andriamanitra foana isika amin'ny fitiavany antsika tahaka izany. Dia maherezatra antsika rehetra dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ane omba antsika tsirairay avy mijorohatra amin'ny farany
fa tsy lalana moramora ny tantanan'Andriamanitra sy ny tondran'Andriamanitra tsika reto fa tena hoe araka an'izay tena tokony ho izy mihitsy ny tondran'Andriamanitra sy ianao. Halleluia. Raha isy lahatra amin'izany ianao dia misaoran'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny androm-piainanao rehetra fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana malana. Halleluia. Andao tsika hiano tenin'Andriamanitra. Hiano tenin'Andriamanitra tsika dia aorian'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra dia hiditra avy hatrany amin'ny famelabelarana. Ny tenako ihany moa ny hamelabelatra ny tenin'Andriamanitra eto. Halleluia. Dia matoky sy mino aho fa ahery ianao ao anatin'ny tokoteny izay hoe tendranam-bavitsika Rozimina. Rozimina ny hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia menofinaritra tolera tsika rehetrarehetra. Raha misy mbola tsy narabaiko dia arabaina rahalay asan'ny apôstôly Madagasikara ime manambotsoa France Tongasoa $100 Koweït izay angamba ny mbola tsy voarabako teto dia ny ankoatr'izay voarabako daholo. Halleluia. Dia menofinaritra tolera tsika rehetrarehetra ampandrosotsika ny anambavitsika Rozimina dia vita ny toroteniny dia mitondra ny famelabelarana eto ny tenako amin'ny teandroany. Dia Rozimina anao ny fitenenana ary. Tainy tomponsika rehetra, tainy tompo paster, fiadanan Jesosy anie tanteraka amintsika tsirairay avy. Ankasitraka koa paster amin'ilay fitenenana afaka handray anjara mitondra ny toriteny anio eto amin'ny fandarana vavaka fiambenana. Ka Jesosy anie hamatry fitianao sy ny fianakavianao rehetra, tainy Jesosy paster. Mankasitraka koa ny vavaka fanomboana ataon'ny rahavavy Eliza Tsiala raha tsy miova ny mpitondra anjara amin'ny vavaka fanomboana. Jesosy amaly fity mitombo ositra rahavavy marara. Hijery tantara kely isika ato amin'ny Baiboly Masina ao amin'ny Lioka 19 andininy fahaefatra ka hatramin'ny 12 tantara kely izy jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka 19 andininy fahaefatra ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanoharana nataon'i Jesosy. Ary nisy vahoaka niangona ka nanantona azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa, ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary ny lanin'ny voromanidina, ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy ary raha voananiry izy ka dia nalazo satria tsy nisy mandomando, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo miara-naniry taminy dia nangeja azy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina ho mety miaino aoka izy hiaino, ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izany hevitry ny fanoharana izany dia hoy izy, ianareo no avela ahalala ny zava-miafina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny olon-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy ary tsy ahita ary are fa tsy ahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre. Efa avy ny devoly ka anaisitra ny teny ao am-pony, fandrao hiaina izy ka hovonjena. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany, ko amin'izay andro isehoan'ny fakapana dia mihembotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre fa noho ny mandeha izy dia voagejan'ny fiainana sy arena sy ny
fa finaretany izao fiainana izao ka tsy mahavanimboa. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka amorona azy na mametraka azy ao ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Aleloia, amen. Nahafinaritra teto ny tantara ry havana satria misy fanoharana nataon'i Jesosy dia talanjona ny mpianany. Ohatra ny hitako ery hoe isika reto mpianatran'i Jesosy dia mitantara zavatra tahaka izany Jesosy dia tsy fantatsika ny anton'ilay fanoharana, dia sahirana ery tsika tia fantatra an'ilay izy dia nahafinaritra be anahy ilay tantara ary tena ohatran'ny hoe hiainako ilay izy. Ka dia afaly koa mizara amintsika izany tantara fanoharana nataon'i Jesosy izany. Jesosy moa rehefa nandeha nitety ny vohitry ny Galilea dia nitety tanàna maro izy. Ka niaraka tamin'ireo mpianatra andreo niaraka amin'ny vehivavy maro. Mpianatra 12 izy ireo. Tao anatin'izany koa i Maria Magdalena izay nivohan'ny demonia 7 tanatiny, i Jonathan vadin'i Koza, ny mpitandrina ny fananan'i Herode izany, niaraka amin'ny vahoaka betsaka ireo mpianatra ireo. Anio tsika dia andray toerana ny mpianatran'i Jesosy, dia aiza amin'ireo tokoa ara izany no mety aminao raha tao anatin'izany mpianatran'i Jesosy izany ianao amin'ny teny izay nataon'i Jesosy fanoharana ireo. Za zao dia misafidy an'ity 19 ity izay mivaky toy izao hoe: ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia naniry ka namoa zato eny, ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina hoenty miaino aoka izy hiaino. Haleloia! Ndao ataontsika ohatra hoe ity sehatra misy atsika ity tahaka ny hoe tany tsara dia maniry zavatra maniry voninkazo mahafinaritra, ohatra ka mamoa zato eny ny vokatra azo amin'izany. Azontsika eto amin'ity sehatra iarahantsika amin'ny vavaka fiambenana ity izany ohatran'ny hoe terrain be, zaridaina lehibe, ahitantsika voninkazo tsara mamoa voatsara ary mamoa zato eny amin'ny vokatra ny sasany. Ka dia aoka sika anatsofina hoenty miaino, aoka hiaino ny sofintsika rehetra arakin'izao soratra masina hitantsika izao ry havana, izay tiako ianareo anana vokatra tsara koa ao anatin'izany sehatra misy atsika izany. Ampanirio ny fampanirinanao ny zavatra ao aminao ao. Misy hazo, misy voninkazo tsara any anatin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra any. Ampanirio eto amin'ny sehatry ny fiarahantsika eto izany ka amoa voatsara ry havana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny filazany tsara ny Jesosy, filazany tsara ny tenin'i Jehova. 15 io dia mivaky toy izao hoe: fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Mila maharitra koa tsika ry havana na dia eo amin'ny tany tsara aza tsika amin'ny fambolena ny tenin'Andriamanitra izany dia mila manana faharetana koa isika ao anatin'izany ny sehatra rehetra izany. 19 hoy Jesosy: tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy na mametraka azy ao ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'ny izay miditra ny mazava. Ka eto ry havana, fa raha ianao ilay efa ao anatin'ny tany tsara
dia manaova jiro tsara ihany koa an'izay rehetra vao tonga eny ny tenin'Andriamanitra, eny ny filazantsara ny Jesosy. Io teny avoakantsika eto io, zaraintsika eto io dia jiro fanala ho fahazavan'ny hafa ihany koa ry havana. Ny ray aman-dreniko tany aloha tany zany ny ray aman-dreny lehibe tany dia mpanao jiro. Fa tany za dia mbola tsy nahare tenin'Andriamanitra ho tahaka ny jiro hanazava ny ho aviko izany ao fotoana. Koa arehety ny jiro fahazavana ry hava malala. Aleluia. Dia andao toizantsika kely andiny 720 sy 720 fa mahafinaritra loatra ny tantara. Dia vaky toy izao. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Koa tandremo ny fihainonareo fa izay manana dia omena ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Indray andro raha sendra nisy tsy fahasalamana ny tenako tamin'ny fahazazako dia teo ny nahenoko ny anarana hoe Jehova. Reny sofiko miverimberina izany hoe Jehova zany ary tsy fantako fa dia tena velom-panontaniana za tamin'ny raiko tamin'izany satria rehefa nisy fotoana za narary dia tena hoe narary mafy tokoa. Dia rehefa mampivoaka iny papako mampivoaka anahy satria tamin'izay za dia constipé mihitsy zany dia mivavaka izy. Vavaka tazominy amin'ny tanany ohatran' izao ny tongotrako anankiroa dia tena hoe ohatran'ilay mampivoaka ilay ankizy kely tsy manana po reny atsika any amin'ny tanàna any Madagasikara. Dia ohatran'ireny zavatra ataony dia ohatran'izay koa nataony tamin'ny anadahako izay. Dia rehefa anatin'ny fahasaranana be izy amin'ny fitsabonana iny dia matetika izay constipé ohatran'iny na ohatran'izany indroa zany ny zanany misy tratran'izay aretina izay dia izao ataony hoe Jehova atolotra anao ty zanako ty, atolotra anao ty zanako ty. Fa za mbola zaza, tena zaza tamin'izany tsy mahalala na inona na inona. Tsaroako foana izay teny izay dia ary mbola tavela ato anatin'ny fanahiko ato ny sary ohatran'ny hoe ny ainanay tamin'izany. Fa tena mbola kely dia kely moa za tamin'izany fotoana izany mbola tsy mahalala soratra masina na inana dia mbola kely, mbola teo amin'ny 5 taona za tamin'izay. Teo mbola 9 taona eo tsy mahalala ny inona mihitsy. Fa mbola Jesosy fotsiny ny haiko hoe Jesosy Noely zazakely izay foana no fantako tamin'izay. Fa dia tsy mbola fantako mihitsy hoe anaran'Andriamanitra izany Jehova zany. Dia rehefa lehibe moa za dia tsaroako foana io hoe Jehova. Zany Jehova zany dia miverimberina matetika tany sofiko teo amin'ny sofiko eo mihitsy ny papako miteny hoe Jehova atolotra anao ty zanako ty. Zany foana tena hoe tena tsaroko zany teny zany dia mandraka androany dia ohatran'ny mamiko be zany teny zany, ohatran'ny sakafo be amiko zany. Efa matsiaro an'izany za dia tena vokina dia miresaka aminareo io aza dia hitako sambatra zany anatiko any mahahena zany feo zany ohatran'ny miverina amiko hoe Jehova atolotra anao ty zanako ty. Dia tena ohatran'ny hoe takona be tampoko zany hoe fahalalana an'izany Jehova zany tamin'izany fotoana zany. Kanjo moa taty aoriana iny teny iny dia fa niraisin'Andriamanitra, tsy navotsitra an'Andriamanitra fa tena nitazominy ny tanteraka ny fanirian'iraiko fa hoe atolotra ny an'i Jehova ny zanany dia indreto Jehova Andriamanitra mahatsiaro tena hoe tsaroako tanteraka mihitsy natolotra ny raiko za tamin'ny fotoana iny. Misaotra anao Tompo malala Jehova koray masina Amen Jesus. Misaotra Jehova Andriamanitra tsy nanary ianao tamin'ny rehetra, tamin'ny fotoana rehetra ary izay mbola niriako sy nikasano foko rehetra dia efa nitanterahanao tamiko avokoa Jehova Andriamanitra. Misaotra tamin'ny teny izay nataonao natao potsofoka tamin'iny fotoana ireny Jesosy Jehova Andriamanitra. Misaotra fa tsy nanary ahy tokoa anao tamin'ireny. Dia androany dia tena nompo anao Jehova Andriamanitra.
mandrakizay ninona manjoa ninona zavatra mety hotrano amin'ny fiainako fa ianao no Andriamanitra ko velona mandrakizay soatra raiko masina. Alleluia, amen. Jehova, mba omenao an'izany teninao izany eny Jehova Andriamanitra hoe tandremo ho ianao Jesosy hoe tandremo ny fiainonareo fa izay manana dia omena ka efa manana anao ankehitriny Jehova Andriamanitra, efa manana anao Jesosy dia mba ho tanteraka aminay tsirairay avy ny fananana anao ary aniry zato avo enany ny vokatra izay efa azonay sy voarainay tao anatin'ny fanomponanao Tompo. Misaotra Jesosy dia voninahitra ny anaranao masina. Alleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Rosemina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny tamintsika teto izay androany. Dia Andriamanitra manakireo mpahasoavana ane amaly fitianao dia mitombositra. Halleluia. Dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahery hatrany amin'ny asan'ny Tompo ranabavy Rosemina. Misaotra antsika rehetrarehetra koa mankasitraka azy matoky sy mino fa nampaherinareo koa ny zavatra izay netiny teto androany dia mitombo fahasoavana daholo koa nareo dia misaotra anareo mampahery ny mpitoroteny koa nareo, mampahery azy ireo dia misaotra indrindra nareo fa dia nareo reo mampahery an'zareo mandroso daholo. Halleluia. Misaotra betsaka Rosemina, mahakasika kely le faraparany mahaino azy voakasika sy tena araka ny ten'Andriamanitra. Tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina tokoa ny fotoritoso angorakoraka ny anatinao andranabavy dia mahereza hatrany. Halleluia. Luka 4:9 misy fotoantsika efa nitory an'izy ity fa androany ndray tsika mijery lafiny hafa côté hafa indray jerentsika amin'ity fanoharana nataon'i Jesosy ity. Ny fanoharana nataon'i Jesosy dia ny amin'ireo vonafafy. Nareo vakiko le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe fanoharana nataon'i Jesosy any amin'ny Luka 4:4 no manomboka. Ary vahoaka betsaka ny angona ka nanantona azy ny olona tamin'ny nisa tanàna ka nanao fanoharana hoe nivoaka ny mpamafy amafy ny fo ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakitsaka ary dia lany ny voromanidina ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny ambony vatolampy ary raha vao naniry izy dia nalazo ary satria tsy nisy mandomando ary sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo ny ary naniry taminy ka nangeja azy ary sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zato eny. Ary efa nilaza zany izy dia niantso hoe izay manatsofina hoety miaino aoka izy hiaino. Ary ny mpianana nanontany azy ny amin'ny hevitry ny fanoharana hoe dia hoy izy ianareo ny navela halala ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita ary izy fa tsy hafantatra. Koa izao ny hevitry ny fanoharana ny vody ny tenin'Andriamanitra ary teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony fandrao hino izy ka hovonjena. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre satria sady mandray ny teny amin'ny hafariana nefa tsy manapaka ireo ka dia mino vetivety any koa amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia mihemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre fa no mandeha izy dia voagejany fiahiahina sy ny harena ary fafinaretana izao fiainana izao ka tsy mahavanim-bo. Fa izay teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Halleluia. Ajanontsika eo. Tsy hiditra amin'le fanazavana Jesosy iza nakaizana ninona iza no aty fa ny zavatra tena tiako tenenanao androany dia izao. Inona ny vokatry ny famafazana teto? Hoy ny ten'Andriamanitra hoe nivoaka ny mpamafy. Ny mpamafy rehefa hivoaka dia manana tanjony izy. Halleluia. Ny mpamafy rehefa hivoaka
dia manana tanjony izy. Inona ny tanjony? Ny tanjony mpamafy dia ny mba tsy misy ka mpamafy anana tanjony andeha hanarinary voa fa ny mpamafy rehetrarehetra rehefa mivoaka ny tokantranony dia manana tanjona mazava. Ireto voafafiko reto hitombo reto avy zato eny. Aleloia. Zay tsy misy manana programa ankoatran'izany. Nefa moa tsy izay ny zavanitranga, fa ny zavanitranga dia nisy faty antoka atao. Zany hoe mizara efatra ny vo. Ny ray apa-efatra voalohany dia namono antoka. Namono antoka satria voafafy teny amoron-dalana izy dia voahitsakitsaka ary lany ny voromanidina. Zay zany ny ray apa-efatra voalohany. Ny ray apa-efatra fandroany dia voafafy teny amin'ny ambony vatolampy. Nisy tany kely fotsiny dia nisy vatolampy eo ambany eo. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary raha vao naniry izy dia nalavo satria tsy nisy mandomando ny vatolampy. Zay ny ray apa-efatra fandroany. Atsasa-manila zany zay. Dia ny ray apa-efatra fahatelo indray dia voafafy teny amin'ny tsilo dia naniry ihany fa naniry tsy azo atao ninina, tsy azo tazana ary tsy mitombo fa voageja. Naniry ihany fa tsy maniry ihany moa fa voageja ny zavatra tadiavina fa tena maniry ary misy voa azo ho tazana. Zay indray ny ray apa-efatra fahatelo. Mbola faty antoka indray koa. Aleloia. Zany hoe telo apa-efatra zany ny voa dia faty antoka. Io mpamafy io rehefa namafy an'io zavatra io mbola tsy fantany ngery hoe lasa izy. Fa ny mpitantara nahita hoe lasa ery amin'ny tany lasa ery amin'ny lalana, lasa ery amin'ny tsilo, lasa eny ambony vatolampy. Fa ny mpamafy mamafy zany dia manao ohatr'izao afafy. Saotra an'Andriamanitra fa ny ray apa-efatra farany tena hoe ny ainkara zany, ny fefany voafafy teny amin'ny tany tsara. Raha mamaky tsara tsika dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe voafafy fa tsy hoe nafafy. Raha miteny mantsy hoe ny sasany dia nafafy teny ambony vatolampy na hoe ny sasany dia nafafy teny amoron-dalana dia eny amoron-dalana mihitsy zany namafazana efa zay mihitsy no fidina raha hoe nafafy fa voafafy zany namafy le olona dia voafafy. Azonareo ve le différence? Raha miteny hoe nafafiko atao amin'ny atsimo dia ao atsimo mihitsy zay nanavoaka an'io. Fa raha voafafy teny amin'ny atsimo tsy avaratra tsy andrefana satrany dia zay mihitsy izy satria nafafy tany fotsiny. Dia voafafy zany fa tsy nafafy. Mba manoratra kely nareo raha azonareo le zavatra tiako tenina le différence entre an'le voafafy sy ilay hoe nafafy. Nafafy zany izy fantatro mihitsy eto ty ny afafiko. Andeha atsy ambadiky ny trano ty. Ohatrany zay ato an-trano zao dia manana tokotany anankiroa zay. Indray ato ambadiky ny trano, atao zaridaina, dia ato ambadiky atao devant ny trano ny parking sy ny karaza. Azo mitojo le izy. Dia raha miteny hoe nafafy eo an-jaridaina dia ao an-jaridaina fa voafafy tao an-jaridaina tsy voatery tao ny tanjona tamin'ilay izy fa nafafy fotsiny dia tao na voafafy anazy. Zay zany aloha le izy. Fa isaorana an'Andriamanitra nisy voafafy teny amin'ny tany tsara. Azo tsara ho sizim-botsily. Zao zany zavatra tiako lazay aminareo voalohany, ty fanontaniako aminareo. Le vonafafy ve saotra ny lina? Zay
voazavanareo tsara mihitsy, azonareo tsara mihitsy le saotranareo, azonareo tsara mihitsy le fanazavana. Nafafy fa tsy nasiana izay mihitsy, mazava tsara. De zao zany le izy nisy voafafy tamin'ny tany tsara. Ty fantany mba tiako apetraka aminareo. Le vovy tsy te amo sa le tany no tsy nentina moazany. Reo vo reo ve efa nanana eritreritra ny tsy amo. Zao zany fantany ireo vo reo ve nanana eritreritra ny tsy amo sa tsy namo azy. Zay fantaniko aminareo. Ireo vo nafafy reo ve nanana eritreritra efa tsy amo sa lasa tsy namo. Alleluia. Amen. Saotranareo namaly. Ireo vo reo masomboly daholo reo. Zany hoe reo masomboly reo tsy misy vidy akofa mihitsy andeha hamafy akofa. Hoe inona andeha amboly vary de nefa akofa no entina ambolena. Tsy misy zany. Fa masomboly natao amo daholo no nentin' ty mpamafy. Io mpamafy mantsy efa mpamafy izy fa tsy zay vao namafy. Saotranareo tsisy votsy mamozy izy la antoniry izy nambitso. Zay mihitsy, zay le vali teny. Tena marina daholo nareo. Raha nanao fanadinana antsika de nomena noty be nareo. Fa reo masomboly reo araka ny teniny Ranabavata de masomboly mavokatra daholo reo. Le mpamafy koa nefa tsy nieritreritra koa izy ny sasany andeha mba atokany amin'ny vatomafy andeha hanao fanandramana ako. Na hoe sasany andeha alefaka anaty tsilo mba ohatrany nary zay raha mba mandrina anaty tsilo. Tsy manao expérience akory ny ataon'le mpamafy eto. Fa araka an'le teniko teny aloha, voafafy. Voafafy. Saotrana rehetra namaly. Alleluia. Saotranareo. Safidin'izy ary zao no tsy nampamoan'le izy. Le voa tsy fidiny anazy, tsisy vo manana tongotra ka izy tsy manatsaina ka hifidy mba anatipany amin'le vatonafy de miverina aza taony zambo zavavzava eriny ty. Tsy zay Amen. Mahafinaritra mita mivaly teninareo samy hafa daholo mihitsy, mahafinaritra. Mitovy ihany zara tianareo tenenina fa le fanehoanareo azy mahafinaritra be ary mahafinaritra be raha mitsara ny feuille d'examen anareo. Alléluia. Satria marina daholo zara tenareo rehefa fomba famoahanareo azy mahafinaritra be daholo, samy manana daholo, mahafinaritra. Zao ry havana malala. Ny fahavokarana eto de tsy miankina tamin'le vo. Alléluia. Fa reo vo reo samy nanana fanirindra mba hamokatra daholo. De ohatra antsika rehetrarehetra mivavaka reo kristianina mivavaka mitady an'Andriamanitra reo, tsy misy ka mba mitady an'Andriamanitra. Olona mandeha mivavaka hoe za mba maniry mba ho very maniry tsy hamokatra ako. Mba tsy za mba mivavabavaka kosa tsy tiako zany andro sara-panahy zany ka. Mba mivavabavaka kosa tsy tiako zany za tsy te hirehatra zany. Tsisy zany. Fa isika mivoaka andeha hitady an'Andriamanitra io de tena te hitady an'Andriamanitra daholo. Te hitady fahombiazana ao amin'Andriamanitra daholo. Te hitady fandrosoana ara-panahy. Te hitady fanasitranana daholo. Te hitady fiainana tsara kokoa noho ny teo aloha daholo. Ary afaka hitantsika eo amin'ny Jehova daholo zany araka ny teny Ranabavitsika teo. Alleluia. Fa tsy niankina tamin'le vo. Fa zay nataon'le mpamafy. Ary le mpamafy koa tsy nanana eritreritra koa hoe hamafy an'io eny amin'ny tany ratsy. Fa nisy rivotra tao. Nisy rivotra nitsoka tao. Mamafy zany de nisy rivotra nitsoka. Ary le rivotra nitsoka io no mitondra teny natonga ny vo teny an-dalana. Tsy misy mpamboly adaladala ka amboly hamafy vo an-tsitrapo eny an-dalana fa fantany fa fandehanan'ny olona eny. Ary fantany fa fitsaingohan'ny vorona eny. Fa nisy rivotra nitsoka. Ary za miteny anao tsika rehetra izy de entin'ny rivotra daholo.
hoy amantsy ianao rehefa manomboka ny fandarana tsy kisendrasendra no atongavanao eto dia ataovy taka ny voafafy mihitsy zany ianao io a dia tetony nahitana anao tetony na voafafy anao za tsy miteny anao tsy ametraka akory ary androany hoe mavokatra ary vetsa tsy mavokatra na hoe aiza ary mavokatra dia aizany tsy mavokatra tsy teny an'izany tsy teny an'izany fa ny zavatra tiako ataonao dia zao tiny ny tenanao raha ohatra ve raha eto ny tany anyrinao mamokatra ve ianao isa tsy mamokatra nahatsapa ve ianao fa naniry sy nitombo sa tsy nahatsapa fa sa anankiray tanimbary anankiray amin'ireo tanimbary be dia be tsy voatanisa ity fandarana andramoka izao izay jerenao ty voafafy eto ianao tsy sitraponao tsy misimisy ngamba olona tany hay zary misy an'izany atao hoe fandarana andramoka zany zao mba tena tiako mba ho arahana sy tena mba te hiditra amin'izany groupe zay maritra zany tsy misy fa voafafy teto ianao domona voafafy teto ianao razana zo Sylvia voafafy teto ianao nambenitso makrina amen voafafy teto ianareo ary ny voa rehefa tonga eo amin'le tany dia le tany no manome aminazy ny tsirony tany zay tena hoe ny andony lanitra sy ny tsirony tany eny rehefa mitsodrano Andriamanitra ny tsirony tany na tonga le teny amin'ny vatolampy tsy naniry tsisy tsirony le vatolampy dia tsy naniry na tonga tsy namokatra tany amin'ny tsiro dia satria gezay ny tsiro alleluia fa rehefa tonga eo amin'ny tany ny natonga n'le vokatra ray efaefatra farany hozy hoe ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara za tsy tenanao hoe tany tsara eto sa tany ratsy eto sa tany manahoana eto ary za tsy tenanao hoe le ary tany ratsy na ary le tany tsara fa nojerentsika androany dia zao rehefa naniry ahoana keny nafantarina fa tany tsara dia naniry dia namoa avy zato eny ny fanontaniana mipetraka any aminao ihany no mipetraka ny fanontaniana misy fotoana mba manontany hoe ahoana ary ty fiainako ty za hoe zary ny fiainam-panahy mijere fitaratra misy fitaratra ara-panahy azonao jereny alleluia dia dinio ny tenanao mamokatra ve ianao sa tsy mamokatra alleluia ny tany ny totonan'le vo no nisy ny tsiro izay natonga n'le vo nisy ny condition nafahan'le vo ny voaka avy any raha jerena zany dia naniritsika namoa zato eny izy satria teo amin'ny tany tsara na koa vadikitsika tany tsara le izy satria le vola no namoa avy zato eny amen anjaranao zany zao no mijery firy volana zao firy taona na teto anao ohatra dia te anontany anao hoe ahoana ny fahitanao ny tenanao mba mamokatra ve ianao sa voagejy ianao sa tena renao mihitsy hoe tena lasa ny vorona ny tadidio fa ny sehatra anankiray afaka ho tany tsara ho an'ny voa anankiray afaka ho tany afaka ho lalana afaka ho vatolampy ary afaka ho tsiro miankina amin'le votonga io misy olona eto mandroso ara-panahy fa misy olona eto mijery fandarana eto
efa taona zao fa lasa ny voromanidina foana tsisy tafajanona na ray ary. Misy koa tonga eto tena maniry vetivety fa mora malazo ihany koa, misy zany. Fa misy koa eto matsapa voageja mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahajanona ela zany satria tena matsiaro, tena misy tsiro. Mahavarina sy malaza saina ny tenin'Andriamanitra. Inona ihany ary zany ny tena marina. Zany zao teneniko anareo. Nisy taloha nisy fiangonana nisy anahy. Dia tena tsaroako hoe tena atao anaty tsilo atao anatin'izany. Efa fiangonana efa ela be tany aloha tany zany a. Tsy mbola ny fiangonana mpianatra ny fahamarinana resaka sabato otrao fa mafifazapana fivavahako tamin'izany. Tsilo tampoka le satria zao lasa le makao am-piangonana reny mampahisy fanahinana fiahiahina. Satria zao nitory teny eniko tao anatin'izany fiangonana zany taloha dia tory teny mampatahotra. Ohatra mijery film mampatahotra foana isaky miheno toriteny. Fa raha ny fahitana, raha ny fitorian'ilay pasteranay tamin'izany an'io Jesosy io, ohatrany hoe Jesosy sanatria ohatrany devoly. Tena tonga dia ohatrany Jesosy isan'andro dia andringana ihany, andringana sy amely sy zany foana ny toriteny enonao. Efa mitoriteny dia paster zao foana tenenina. Mibeba fa tena malahelo Jesosy. Malahelo aminareo reo Jesosy. Tezitra aminareo reo Jesosy. Iny tokoa ny tena mahampataona. Za tamin'izany avy mandeha vavaka. Toetra matahotra be zany. Tahotra, tena tahotra. Ary tena le tahotra tsy hoe tahotra hoe matahotra an'Andriamanitra hoe tahotra sy ovitra, fa tena tahotra horera, tena le tahotra horera mijery film horera, matahotra mangovotra mihitsy hoe amin'izao hoe ohatry ny izy loatra zao Jesosy hitondra sabatra. Ho avy amin'ny sabatra mahatena dia pastera zay miteny. Tezitra Jesosy. Fitondratena anareo. Fa ho avy amin'ny sabatra izy. Ahoana raha zany Jesosy raha ho avy amin'ny sabatra ty amiko zany ho faty avy zany sa ho velona. Azonareo izy. Tsy anjarako no miteny. Hoe tany tsara ho anao eto sa tany ratsy. Fa miankina mivokatra any aminao. Raha ohatra nampiova ny fiainanao, nampandrosa raha-panahinao, tena reno mihitsy avy zato eny. Zao mantsy ny zavatra mahafinaritra eto. Ny fatiantoka izay nataon'reto ny fatiantoka izay nentin'reto ray apa-efatra anankitelo, ny trois quarts n'reto voreto zany. Dia zao fatiantoka telo metaona. Ny zava-mahafinaritra reto le raha reo voretra rehetra zao tokony mety hoe amoa avy ohatra avy 5 isan-jaona, avy 5 eny. Reo voretra zany raha nafafy, raha ohatra zao nafafy tao ny tany tsara daholo reo, dia ny fitombon'ireo vokatra tokony avy 5 eny. Azonareo? Manao calcul kely tsika. Zany hoe raha efatra gony, raha ray gony azafady, dia tokony havita 4 gony na 5 gony. Dia atao efatra gony. Ohatra ny azy zany. Fa le telo nefa tonga dia maty antoka. Ny ray zany ny apa-efatra ray farany hanenjika ny banga tao amin'izay ihany. Ahenjika ny faty antoka. Hitanareo ny natonga an'ireo voreo afafy. Ireo raha ny tena marina tsy tokony hamoa avy zato eny daholo ireo voreo. Satria ny vorehetra dia tsy natao hamoa avy zato eny. Ny vo normal zany. Fanotahin'Andriamanitra manokana reto vo ray apa-efatra farany. Satria misy manque à gagner, misy zavatra banga ho fenonao. Ny fatiantoka nentin'ny ray apa-efatra voalohany
ampina ny fatiantoka netiny ray apa-efatra faharoa, ampina ny fatiantoka netiny ray apa-efatra fahatelo, 570 isan-jato zay tokony ampina ny 520 isan-jato fatiantoka tombon'ilay anankiray raha samy namoa daholo reo mba hatonga an'ireo vo 100 isan-jato ny vo le zavatra nafafy rehetrarehetra samy mitondra para 25% avy dia tokony ho feny 100% ihany ny vokatra ho amin'ny fitambarany vo ray apa-efatra anakefatra. Alleluia. Dia tsy maintsy izao ny zavatra mitranga. Nesorina aloha ny 520 isan-jato voalohany fatiantoka, nesorina 520 isan-jato fandroany fatiantoka, nesorina 520 isan-jato fanotelony 570 isan-jato fatiantoka, ny 520 isan-jato fandy tsy maintsy namoa avy zato eny. Ny enjehany daholo amin'izay ny fatiantoka azo tamin'ilay anankitelo voalohany mba hatonga ny mpamafy tsy matiantoka. Alleluia. Amen. Rehana. Tsy tokony natratra 100 isan-jato zany ny famoazany ity fa nga vo inona fa lasa vo spesialy tampoka le ambony kely teo zany a. Lasa tena vo tena mahavarina sy mahagaga sy mahatalanjona tampoka tonga dia avy zato eny a. Ozy ny ilay tsy mahazatra zany a, tsy mahazatra satria zao misy fatiantoka tao. Ny naman'ireo na fatiantoka daholo. Zany io tafajanony io hotahin'ny tompo. Alleluia. Araka tena tsy anjarany volo miteny za moa avy zato eny. Fa satria teo amin'ny tany tsara amin'izay izy. Ary rehefa nijerena ohatry miteny le mpamafy tahak'izay teo mba teo amin'ny tany tsara daholo fa zao ry tany a meo azy ny zavatra mety rehetrarehetra, meo azy ny tsirony tany, meo azy ny zezika, meo azy ny zavatra rehetra afahan'ny tombo, meo anazy ny tombo tsotsy ny fahafahana ozy raha nampavianitra Clarisse, meo anazy ny tena fahafahana rehetra. Tena tonga dia accéléré tonga dia atao volume raha ohatra zany atao tonga dia any amin'ilay volume maximum daholo. Ny lafiny rehetra afahan'ireo mamoa avy zato eny fa mila vokatra ako. Alleluia. Ny mpamafy ry havana dia Jehova ary Jehova tsy teo fatiantoka. Ary za miteny anao androany betsaka ny olona mahafatiantoka an'Andriamanitra. Be dia be ny olona mahafatiantoka an'Andriamanitra, be dia be ny kristianina mamono antoka an'Andriamanitra. Nahoana ny mamono antoka an'Andriamanitra? Satria manala baraka ny anaran'Andriamanitra anatrehany devoly. Ijoba nisan'ny vokatra anankiray amin'ity ray apa-efatra fa efatra ity. Ilaina moa avy zato eny ity satria zao teo anatrehany Joba nisy ady ara-panahy. Ny devoly teny ingesy fitiavaka arena ngeny ny anompono anio fa esorika ity ngeny arenany ozy Andriamanitra. Sira amin'izany ianao ho hitantsika eo ary. Lasa nanjary nisy défi ary Joba ny défi. Alleluia. Fa raha ohatra Joba ka ray tamin'ireo ray apa-efatra telo reo tsy azon'Andriamanitra nanaovana fiany défi teo anatrehany devoly satria afa-baraka Andriamanitra. Fa tsy nitsangana tamin'ny fahafahambaraka Andriamanitra rehefa teo Joba. I Joba dia anisan'ny olona anankiray ray amin'reto voafafy ray apa-efatra farany izay voafafy teo amin'ny tany tsara. Ilay nijoratra amin'ny farany tsy nanala baraka an'Andriamanitra. Ny alamaina nge Joba ry havana. I Jesosy ry havana dia vo anankiray tena ngeza be ray amin'ireo ray apa-efatra faran'ireo. Fa ny alamaina ho any devoly tany an-tany efitra tena ny alamaina. Ny alamaina tena teneniko anao zany. Tena ny alamaina ny devoly. Jesosy zany tena ao amin'ilay ray apa-efatra zany. Zany Davida zany tena ao amin'ilay ray apa-efatra farany zany. Paoly ao amin'ilay ray apa-efatra farany. Iza ny anarana mpanompon'Andriamanitra mba hitanareo any amin'ilay ray apa-efatra farany tena tsy nanala baraka an'Andriamanitra zany. Tena namoa avy zato eny zany. Samuel, Isaia, alleluia, Mosesy, Joshua, alleluia. Amen. Raha samy mba miteny anarana ray avy zao nareo afaka ny toromasonareo. John na mpanao batisa, John na apôstôly, Izavy, Daniel, alleluia, misaotra ny tojo. Anankiray amin'ireo ray apa-efatra, Ezekiel, Abraham, Sadraka sy Mesaka, alleluia.
eke mahafinaritra na aminareo ty fandraisana anjaranareo ty Jeremia, Jaona mpanao batisa, Daniel. Alleluia, mahafinaritra ny fandraisanareo anjara. Misaotra anareo. Eli, tena Eli mihitsy. Alleluia. Ray am'ireo Jakob. Alleluia. De inona ny zavatra nitranga am'ireo olona reo? Olona ray. Jaona mpanao batisa, olona ray. Mavita batisa ny olona amina rivony. Sangeravana ny tena anjany zao misy mpaminany nanala baraka an'Andriamanitra. Josoa, Josefa. Alleluia. Elisa. De jerenareo olona miavaka vitsy ao anatin'ny baiboly. Hoe i Jaona zany mpanao batisa napebaka olona manarivony. Petera sy Jaona, ry Paoly, olona ray nampiasaina. Ry Elisa, olona ray nanasitrany eraky ny vohatra rehetrarehetra. Jesosy moa dia efa tsy voaisa amina rivorivony amanalinalitra, tsy voaisa tsony. Tondra iny reny? Tondra vokatra ho an'ny mpamafy. Iza mpamafy? Jehova ny mpamafy. Alleluia. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ny mpamafy dia Andriamanitra. Ary ny voa, za dia ianao. Amen. Enoka, Mosesy, Noa, alleluia, Petera, misaotra anareo. Zany hoe zao zany drevana, na dia nanota daholo ny zanak'Israely. Ary betsaka le vo very, zay foana ny baiboly, ny vo mamono antoka betsaka no ny vo tsy mamono antoka. 12 lahy ny safitany tany amin'ny tany Kanana, ny 10 lahy tonga dia tena aloha tsy hiakatrany. Roalahy andry, Josua sy Kaleba no nijoratra ny farany andao hiakatrany. Reo le ray amin'ny vo, ray apa-efatra, faefatra. Alleluia. Tena moa. Raha te teny aminao androany. Vo fafety anao zao. Ary eto amin'ity sehatra misy atsika ity, dia misy zezika foana atao eto isan'andro. Latsinainy hatramin'ny zoma tsika mizara zezika, manisy zezika. Vao mifafy kely fotsiny ianao eto, dia raisina amin'iny dia raisina amin'ny accueil mahafinaritra aloha, accueil chaleureux izy ny fomba fiteny frantsay. Raisina amin'ny fitiavana be mihitsy ianao mafana tena mahafinaritra ny fandraisana anao. Iny aloha dia miditra amin'ny toriteny tsika na ny hira. Dia tamanareo misy aminareo na elo hira fotsiny ary dia tonga etonareo. Alleluia. Fa za miteny anao reny letrareny natao mba hamoazana. Mizary tsika, miezaka tsika mba manovanova amin'ny présentation, miezaka tsika satria maninona, satria reny rehetrareny ny tsiron'ny tany. Ary zao tsiron'ny tany reny zezika, fa ny tsiron'ny tany atonganao amo dia io valim-bavaka. Ianao nge raha mandalo eto, za resy lahatra ary mino fa mahatonganao mbola iverina eto nge mety mba misy zavatra tsapanao. Amen. Ary zay koa tsy kivy. Fa efa tetonareo ny voafafy. Zay zany nisy ampitandrina ny titaniny anankiray ity, dia fandarina andramika izao. Dia miezaka. Na zay koa, mbola miezaka koa zay mivady isanandro mba hamo, mba hatonga ny zato hely. Misy olon-kapany namparen'Andriamanitra androany satria nanapa-kevitry ny fiarin-dalana. Misy olona mpanompon'Andriamanitra androany nanaonao foana ary tadidinao fa tsy Andriamanitra irery mahita, fa ny devolo mahita ny ratsy ataontsika. Devolo mahita ny ratsy ataontsika, manao bravo. Jehova miondrika andry mpanompon'Andriamanitra nge io. Ozy devolo, io mpanompon'Andriamanitra anao io Jehova, zao le ataony. Misy nampalelo any reny le vona mono antoka. Fa ianao kosa androany. Vonina venao. Anenjika ny manque à gagner. Alléluia. Anenjika ameno an'le banque. Ozy zany hoe za Jehova, raha nisy nanao tsy nety taminao androany, za Jehova anao inona ny tianao ataoko ary fa tena ataoko hoe alléluia. Za Jehova andeha anao zay afalifaly anao raha ohatry nampalelo anao nataon'ny hafa androany, za anao zay afaly anao.
ary nanareo ato amin'ny nareo zay efa tafiditra ato amin'ny groupe zay maharesy ny groupe zay maharesy moa dia azabaina antsika tafiditra ato amin'ny groupe zay maharesy a izay eto amin'ny fandarana andramoka izao ny olona anankiray rehefa tonga ny fotoana voninahitra lalindalina amin'izay izy dia fa ao zao ry zareo a angatahantsika zareo mba hiteny androany firy monisy atsika anatin'ny groupe zay maharesy zao raha ankizy azafady ary ny zavatra atao ato dia tsotra miezaka manao zay tombona halleloia miezaka mitombo ara-panahy miezaka mitombo amin'ny fahamasinana halleloia tsy hoe miezaka ampidiriny olona ampidiriny mivady amin'ny fahamasinana fa miezaka miditra halleloia tsaiky izy aminareo ny afaka noratra ato rehefa hoe firy sika zao nisana ny olona nisan'ny mpikambana ato anatin'ny groupe zay maharesy misy ny miditra misy ny miala misy ny tonga misy ny lasa halleloia fa firy izy zao tsika miteny zao amen ato a dia miezaka halleloia araka ny telo taminao hoe dinio ny tenanao hatramin'ny natongavanao sy nanarahanao an'izao fandarana zao nampitombo anao ve izao fandarana zao nampitombo anao ve izao fandarana zao ahoana moa ny mitombo ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe za tsy maintsy miena fa ianao tsy maintsy mitombo raha tsapanao fa niena enina mefapolo misaotra ny Charline 46 zao tsika ny ao anatin'ny groupe zay maharesy misaotra betsaka ny sasa moa tonga dia betsabetsaka ihany tsy anisy izy manao an'io betsaka mihitsy ko ronga dia efa manomboka betsaka eny maro tsy maninona akory izany fa efa mivalininy ny Charline ay 5 tsika ny Charline zao ozy tojo ka hitafakatra an'izany ve zao tsika dia ina moa zara tiako tenena ny atsapanao fa mitombo ianao ry voafafy dia zao tsotra ihany niaina ny ara-nofonao ny tombo ny ara-panahinao inona moa ny ara-nofo dia zay tia ny nofo ny fijejoejona ny fieboebona ny fiafinafonana ny toetra ratsy isan-karazany raha reny ny hitanao miena fa manomboka mitombo halleloia ny ara-panahy amenna manomboka tena tsy tia amin'ny fiainan'izao tontolo zao anao napetraka ao mihitsy reny fa manomboka miditra amin'ny tontolo ara-panahy ianao zany ianao manomboka atao hoe mamoa io ianao le mamoa ary tsy hoe mirehatra be tamiko anatin'ny ray volona dia iny le any ambony vatolampy namandroso ihany fa ketsainy ny fanahiny isan-karazany ketsainy ny ara-nofo isan'andro tandremo fa raha tsapanao hoe reny ny ena efa dinonao mihitsy oviana zao anao nanolo photo de profil fanany am'le somary manao an'le anina sa ianao le miova isan'andro tsy manaiky raha tsy miova isaky mahazo kiraro raina mahazo poketra raina dia moa izy zany hoe maina be ty tany ty sao dia malamy ty lalàna ty nefa le kiraro ny tianao aseho sy zakanao mihitsy raha vo tsisy mahita hoe nahazo kiraro vaovao ianao ohatra ny ahy zany mialatsindra sendra misy manao an'izay ka mifanitsy am'le zavatra ny teneniko ohatra ny ahy zany fa raha tsapanao mihitsy hoe tsy manino zany na tsy apotrako ary fa tsy zany ny zava-dehibe amiko zao fa dia za teteny aminao fa mety efa manomboka ianao zany toy izy fa tsara ary ty misy sabatra anankiray ngezabe teneniko anao raha tsapanao ndray nefany araka ny teniko anao tany ambony efa taona ianao zay teto 3 taona fa tsisy ninona niova mihitsy teo aminao nefa ny zavatra zarainy eto ny tena hoe ny zava-dehibe indrindra zarainy eto izay mihitsy ny tsy voarainao nefa ianao eo foana dia za dia teny aminao sao dia mba tsy tany tsara ho anao ty za kory tsy hoe mandroaka an'izanizy fa dia teny fotsiny hoe tandremo sao mba eo amin'ny tany tsara ho an'ny olona ny rin'ny olona no mety anaovanao kitoto ka eo ny avoatsainiko ny voronanao fa za miteny anao tokony hampamokatra anao eto hoe zaraina aminao eto ny fahamarinana tarihana ianao tena inona moa zika tenako teo eto ianao
tarihany ianao amin'ny fahamarinana, tsy afenina anao, tena tsy afenina, ary zay afina feniny olona mihitsy ny tena ezahana ary eto amin'ity ten'Andriamanitra, teto amin'ity fandarana ity. Ary tsy menatra tsika mitory sy milaza amin'izany. Zao ngery havana feniny olona, be ngery havana ny fiangonana mahatsapa mahafantatra ny fahamarinana fa tsy fihinana ny henan-kisoa fa tsy samby torian'izany izy. Fantany mampatsiaro ana fiangonana ray ngeza be tany Madagasikara izay tsy nihinana kisoa tamin'ny voalohany satria fantatry ireo pastera mpitarika fa tena tsy fihinana ny biby maloto, dia tsy nihinana zareo, mandra-pahafatana izy tsy nihinana. Fa rehefa taty aoriana tsy niteneniny ny olona intsony izany, afangarony fotsiny hoe tsy mahasalama. Izy tsy mahasalama maninona ny afenina fa tena biby maloto, tena fahavetavetanana ny atren'Andriamanitra ny fihinanana an'izany, fihinanana ny henan-kisoa sy ny biby maloto rehetrarehetra. Ohatra ny azany anankiray amin'ny zavatra ijoroantsika izany manaraka daholo amin'izay ny tsy fahamasinana rehetrarehetra na ivelany na anatiny. Aleloia. Ka za miteny hoe tsy mbola nisy nakasika anao mihitsy ireo nefa herinao foana, toy izany hoe tsisy an'izany. Dia za miteny anao mety tsy tany tsara anirinao sy amokaranao eto, ary mety tsy hamokatra ianao. Mialatsiny aminao fa za teteny aminao androany. Misy tsiro omen'Andriamanitra antsika, misy tany omenantsika malalaka afahantsika voatahiry. Ary averiko ny teniko tsy tonga fotsiny eto ianao, fa tena misy raha ilamin'ny tompo anao. Inona ny raha ilamin'ny tompo anao? Ny mba hamoaza anao avy zato eny, fa matiantoka Andriamanitra treto. Nivoaka ny mpamafy ry havana efa 7 taona zao, nivoaka ny mpamafy efa miditra ny 7 taona tsika 420 taona zao no nitsahantsika amin'ny 7 taona. Aketo naringana ngery havana ny olona tamin'ny andro Noa, ny olona rehetrarehetra teto tany naringana. Noa valy mianaka sisa. Aiza zany ny mankaganye tamin'ireny olona amatapitrisana na amanetsiny tamin'ny andro Noa? Voahenjika izy valy mianaka ve? Tsy mbola voahenjika, tena teneniko anao Noa aza hoy tena andranitra hoe lehilahy marina. Mbola Noa no nahita ny divay fanaovana divay voalohany, lehilahy mamy voalohany teto tany. Noa rehefa tafavoaka avy tao amin'ny sambo fiara izy dia izy ihany no miketrika teny navita divay. Ny lehilahy raha misy mantany izy mamy voalohany teto tany dia Noa. Taloha tamin'ny androny talohan'ireny olona rehetra naringa ireny mbola tsy nisy mamy, fa Noa no mamy voalohany. Nefa Noa tokony hanenjika an'ilay kôta tsy mahafaty antoka an'Andriamanitra. Dia olona firy zany zao nefa very no nitoka. Azonareo? Nefa ny olona nivojen'Andriamanitra ny namorona nitoka. Hitotika amintsika sy anao androany. Tsika rehefa mifiarahamonina ry havana dia jeren'ny olona tsika. Ary rehefa jeren'ny olona tsika dia misy zavatra tarafin'ny olona ety amintsika. Inona kay ny tarafin'ny olona ety amiko sy anao? Ny fitondran-tenantsika. Ary rehefa mijery antsika ny olona, ary mijery antsika ilay ratsy, mijery antsika ny devoly, dia mijery an'ilay namafy antsika. Dia zao fotsiny teneny hoe maty antoka ianao Jehovah, maty antoka ianao amin'io. Fa teteny aminao hoe raha mba mijery anao ny mason'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Halleluia. Manao ny mety finafinan'Andriamanitra raha mahita anao nafafy, namokatra avy ianao sa tsy namokatra. Sary havana dia mampilaza amintsika androany fa misy famokarana vaovao, vokatra vaovao sy mipotra atao anatin'ny fandarantsika andamoka izao. Misy fitarana kely teteny amintsika hoe voninahitro n'Andriamanitra isaorana ny ireo izay tsara sitrapo, fa mbola vonafafy koa zany,
mbola vokatra famokarana ihany koa zany de voninahitra n'Andriamanitra fa nisokatra somatsara ao anatin'ny groupe zay maharesy ao de lisy ny fitarika. Alleluia. Izy olatsika andranavavitsika marina ty anahy zay ny andraikitra nanokatra site web. Alleluia. Miaraka amin'ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny groupe zay maharesy. Alleluia. Lisa zany raha Jonathan zay miaraka aminazy mitantana izy miaraka amin'ireo ankizy vitsivitsy. Afaka soratanareo moa ny anarana fa misy sao de misy latsaka sy tadidiko. Da ampifaliana ny ilazana amintsika fa misy site web misokatra zao efa azonareo vangina, efa azonareo sokafana tranokala izay any groupe zay maharesy izay maharesy.org. Afaka nazao de zao nareo de mijery de ohatrohatry zao ny zavatra hitanareo na de somary ngezangeza ary le zavatra hitanareo. Efa misy zany ao miditra aminay izay maharesy.org ianareo de misy an'ireny zavatra hitantsika ohatry zao. Ohatra miditra anatina site web ny olona reny nareo de misy zavatra maro azonareo jerenao. Fa midirangenareo ao zao hoe izay maharesy.org. Misy ny sary, ny fandaharam-potoana, misy ny mombamomba ny fandaharana, ahitanao ao ny radio, reny zao ry Erika ny chefna mpitatana ny groupe satria atao amintsika de misy groupe anankidimy groupe 1 entin'ny Tariandrana Jonathan, groupe 2 Tariandranabavy Erika, groupe 3 Tariandranabavitsika Marijo, de ny groupe 4 Tariandrala Alain, de ny groupe 5 Tariandrala Tojo. Alleluia. Mahafinaritra ao raha mba miditra ao nareo izay maharesy.org de hitanareo daholo hitanareo hatramin'ny radio. Alleluia. Hitanareo ny misy zavatra klikenareo de afaka mihaino radio nareo misy klikenareo de afaka mihaino afaka mijery ny vidéo hatramin'izay nareo ny karazana fandaharan'ny ankizy rehetrarehetra izay atao eto amin'ny zany hoe sofandaharana kely izay atao eto hitanareo ao daholo. Alleluia. Manasinareo hitsidika an'izany pejy izay maharesy.org izany izay ifandrombona an'reto rahalasana vavitsika ato anatin'ny groupe zay maharesy. Zany zao ry havana de fifaliana ho any mitenareo vokatra zany. Alleluia. Ary tsy antany an'ireo ankizy ireo tsony hoe manaona ny fahitanareo ny tombo fianareo sa ny hena fa zay mahita fa ny tombo ary mitondra vokatra ho an'Andriamanitra. Fisaorana mitafitafy ny atolotra mivady anareo groupe zay maharesy rehetra ianareo rehetra zay mifandrimbona ao anatin'ny fitantanana zany groupe zany ho lasa lavitra ny betsaka ny zavatra iseho anatin'io satria vao zao izy io no misokatra de androso ietsiketsika nanana site web matsika le andramoka izao point radio andramoka ki radio point radio 12345.com iny fa iny tsy mihetsika satria tsisy fotoana zay mivady nanaovana nanetsehana an'iny fa ankehitriny de misy vo na fafy tamin'ny tany tsara mamokatra ary vonina ny anokatra vonina ny amokatra avy zato eny ao. Alleluia. Ary havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra mivavaka ao anareo zay aleo alasana etsiketseo ny fandaharatsika etsiketseo ny groupe tsika. Alleluia. Fa mila an'izany mila nyty fandaharatsika ty alao afafy alao tena verarina ny tangy afaka amokaranareo eto ry havana sehatra afahanareo mamokatra sy mitombo ara-panahy eto lasa mpitory teny lasa mpanentana fandahara lasa mpitondra mbavaka lasa mpanao délivrance famokarana zany. Za misaotra an'Andriamanitra nomeny an'ity sehatra anankiray za tsy miteny anareo hoe tsika ny tena iza tsia fa za kosa miteny fa tsy mampalany ny vorona eto tsy mampitrebona ao anatin'ny fotoana fohy eto ary tsy mitombo amin'ny ketran'ny tsilo sy ny fiainana zao tontolo zao zany eto. Alleluia. Betsaka tamin'ireo olona reo ankizy atao anatin'ny groupe zay maharesy no niaihany nanana fanahina fiahiahiny zao tontolo zao de matahotra vao tsisy vola de matahotra de vao mananana de matahotra de
tsy voafatotra zany tsony fa mandroso ara-panahy. Ny eto aloha ny fantatro ary ny eto ny ainako de ny zavatra fantatro hoe mandroso kosytsika eto fa tsy membotra. Halleloia. Ary itoy eto ambavaka samy mitondra mavaka etsika mavaka ny sitwebtsika etsika mavaka reto groupetsika zay mareseto tsika mavaka ty fandaratsika ty fa ty aloha nomen'Andriamanitra atsika ity aloha ny sa nomen'Andriamanitra atsika afaka mikaratsika eto reafana marana. Fantaniko aminao androany hoe ozy izy rozominaty hoe ny aos izy mba faniriko de zahako mba anatin'le mamoa avy zato eny ny tompoko sotranao am'izany faniriany zany. Zany koa ny fanirinay. Halleloia. Zany koa ny faniritsika rehetrarehetra de mba hamoaza atsika rehetrarehetra avy zato eny. Aza vela maty antoka amin'ny mpamafy ry havana na izana ianao isaky ny vo no nitondra vokatra na tonga an'io avy zato eny. Fa raha vao nahidrano zany hoe lasa vokatra lasa akofa sianana ny ambony am'le efa tany amin'ny tany tsara de vao mia mbola tsy nety. Fa rehefa mba tonga eo amin'ny tany tsara sehatra fahano amin'ny tombo atao zay tombonao. Miazaka za hoavy Jesosy akaiky Jesosy ndao hitombotsika. Hitahiry anao any Andriamanitra. Hitahiry atsika tsirairay avy any Andriamanitra raha lasany ambavy malala. Voninahitra n'Andriamanitra tapitra ny torotentsika. Izara tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika amin'izao fotoana izao. Soratako eto ny compteko Akiradio Rado Akiradio. Zao nareo de afaka miantso raha misy aminareo maniry izara fahatsapana de tonga de fa ino ny compteko Rado Akiradio. Raha misy aminareo maniry izara fahatsapana de misokatra ho anareo ny sehatra raha lasina avavy malala andoatsika tena hoe izara fahatsapana. Inona no azonao lazaina, inona no nahakasika anao, inona mba zavatra mba tianao ho lazaina sy ho zaraina aminay amin'ity androany ity tao anatin'izay atin'indray mahery ny rahantsika teto zay androany. Ndao ary ho ampandrosotsika ny rahalahantsika tojo izara fahatsapana. Inona ary tojo no voarainao androany? Miheno anao zay. Jesosy pasteur maheno ve pasteur zany tsy maheno? Zay maheno anao, maheno tsara mihitsy. Maheno zay tojo tsy maheno ny tojo ahoana anaovantsika an'izay tsy maheno anao zao sa maheno am'izay? Lasa loary afaka miteny am'izay ve tojo zao? Hainonao ena eny sa tsy naheno? Efa maheno pasteur. Ao ary menanao fitenenana ary. Eny sirabetsaka na mefitenenana de makasitaka nareo mianadata amin'ny toriteny tena nahakasika sady mampahery na mpianatra tena nahakasika anahy de le fisondroam-pombolena ataony ranavavy Rosmina hoe tamin'izany ny dadany nanolotra anazy hoe zay vo tsy atolotra anao na de mbola tsy esy fantany azany bavaka tsy esy fantany zany fanoloriny tsisy zavatra fantany fa ny tena mahafinaritra hoe nenon'Andriamanitra zany bavaka efa ela zany taony dadany foana de zao izy tia tonga mameno anga araka an'le faraparantenen'ny pasteur ato ihany koa hoe nameno ny fatiantoka tany aloha de tena nakasika be anahy de sady mampaniry koa le hoe mba enany Andriamanitra anay koa zako mba ameno fatiantoka n'izao tontolo zao de nahafinaritra zay nakasika anahy de tainy Jesosy daholo. Halleluia. Makasitraka ny rahalatontsika eto anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Zaotsika ampiditra olona hafa indray amin'ny fizarana fahatsapana fa mbola misy hafa aminareo mbola maniry hiditra. Tahiny tompo ary izy any manaraka ao rahatsika hiantso olona hafa indray Halleluia. Ndao ampandrotsika ranabavitsika Aingonirina Rodriguez. Halleluia.
anao ny fitenenana iny ary no azonao zaraina androany a Ranabavy Rodriguez. Halleluia. Alleluia. Mankasirika indrindra pasitera na amin'ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra dia mankasirika nareo mianatra tamin'ny fampianarana. Ny anahy zany tena nakasika be anahy dia ilay farany mihitsiny a. Dia hoe raha jeren'ny olona ny sy tarafin'ny olona ny fiainantsika dia rehefa mijery antsika izy rehefa mijery antsika ny olona dia mijery an'ilay mpamafy dia hoe tena namovy itsika dia aotsika tsy hamono antoka an'ilay mpamafy ary tsy hanala-baraka an'Andriamanitra. Dia mampafantatra mihitsy hoe Jesosy io adovy tonga vo mamoa afo-sabeny izay rehetra eto amin'izao groupe izay maresy izao no tena hoe tsy hangala-baraka anao. Dia izay pasitera ny mbasoko zaraina dia mankasitraka indrindrany Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavitsika Rodriguez sika Aingodina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra manankirepasaovana ny hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasaovana hatrany hatrany sotra nareo rehetra ny zara fahatsapana Andriamanitra ny hamaly fitianareo. Alleluia. Andao ary tsika anao hiritsika anao hira anankiray tsika ireo ny hitirantsika mivavaka dia ataontsika ity hira mahafinaritra be ity izay hira atsiarovantsika tanteraka mihitsy ny groupe izay maharesy dia ataontsika ity hira mahafinaritra be ity hoe tehirizo ato tompo hitahirantsika rehetrarehetra zay Andriamanitra ary hanome antsika heriny izy mba hamikarantsika bebe kokoa hatrany. Halleluia. Mino finaritra ataontsika rehetrarehetra. Halleluia. Ao ary. The future suffered to float under my head. Say, don't get it, shine up. Love, baby, I'm bitter. Need a mouse to say, the future suffered to float under my head. Say, don't get it, shine up. Love, baby, I'm bitter. Need a mouse to say, He's so true, so soft to me, I know that. He's so true, I'm true, so much time with me. He's so true, to reach me, I feel sad. I'm true, so much time with me. Something shine with you. He's so true, so soft to me, I know that. He's so true, I'm true, so much time with me. He's so true, to reach me, I feel sad. I'm true, so much time with me. Something is behind the Jesus, our phones are cool. In the future, that's all you want about me. Today, can you sound cool? So Jesus, our phones are cool. In the future, that's all you want about me. Today, can you sound cool?
Mana Jesosy. Sotranao zay Jesosy amin'ity fotoanany ity. Sotra tamin'ny fotoanandroany Jesosy. Sotra tamin'ny teninao. Fa ny teninao no napairanay teto androany. Misotranao zay satria tena tsara ianao ary tena nombanay ianao Andriamanitra. Androany Jehovandriamanitra dia faly tokoa zay mieritreritra fa manafafinao ihany koa zay ary voafafy zay. Ary za Jesosy androany dia mangataka aminao androany hoe tario lalana izay tsirairay avy. Ampio mba hamo. Fa raha tsy mombanay ianao mba hamo zay dia ho faty antoka ho anao ny mba ny antso anay. Ampio zay Andriamanitra. Jereo zay rehetra tonga eto isanandro ireo Jehovandriamanitra. Mba tahio mba hamo am'izay. Fa tena te hamo zay Jehova. Te hamo ny tsirairay avy zay tonga eto androany. Tsy misy te hiala maina. Fa tena hoe mitana-pasoavanao Jesosy no hikasika ny rehetrarehetra. Mitana-pasoavanao Jesosy no hitondra ny tsirairay avy. Mba hitondranay any amin'ny fandrosoana ara-panahy izay mety mbola tsy nisy anay hatramin'izay Jesosy. Mangataka Jesosy amin'ity androany ity hoe tahio Jesosy ny isa tokantrano isam-batan'olona mba hitombo amin'izany fahasoavanao zany. Mba hitombo isanandro fa tsy ena. Mba hameno ny banga rehetra Jesosy. Mba hameno ny banga Jesosy. Fa tsapanay ary fantatray fa betsaka ny banga mila fenona amin'izao amin'ity resaka fanompoana an'Andriamanitra ity. Atoky izay Jehovandriamanitra fa mba hanositra ny tsirairay avy aminay eto anao mba ho isan'ny reharehanao ao an-danitra. Voniny zay, ampio zay. Te hame voninahitra anao, tsy te hanala baraka anao. Ary tena te hanenjika ny banga zay tsy vitan'ny hafa Andriamanitra amin'ny fifaliana sy fahafapoanao ary tsy hanala baraka ny anaranao mandrakizay. Sotra Jesosy manalo. Voninahitra ny ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra ny afatanterana fotoana sy ny tsy fahatapahan'ny fotoana teto androany. Fa raha tsy ianao no tasin'ombanay Andriamanitra dia fatapaka indray dia fandarany ity. Fa misaotra ny amin'ny fahasoavana. Fa io tsirairay avy izay tonga eto, ampitomboy. Ataovy maniry avy zato eny. Vona fafy hitondra vokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ameno ny lanitra. Tsy hanala baraka sy tsy hadisy fanantenananao Jehova. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Ndao fandrotsika ny navavintsika Berta ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tany tompona navavy Berta anao ny fitenenana amin'izao fotoana izao. Halleluja. Makasika pastera manome fitenenana fa ny tompatsika rehetra
Iray vakoka isika isaotan'Andriamanitra sady vakoka ho amin'ny firenenany isika koa. Iray vakoka isika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo tsy miparoka ny isaotana foana izahay. Misaotra Jehova satria nomena esanjaky izay tsirairay azy ary nomena connexion dia nafahanay mifandray fonatrianao. Izay mihaino ny tena masina Jehova Andriamanitra ary horaisinay mivoa izay napaty teko androany. Utambuka awalak nejo banjaman portinau actual dabutna iwan susna izan patina yenu nejo banjaman satia rasia dalam tenjo banjaman to dia wona mun yang desana yana famnya dalam tinau zanno sakapana desana sana ari sora ne de kon spawna mitna na pade kuzofana azo nun ram sana masna na fane nyen tam dalam sakti memaskan sa Angkitin tu panjaman tu dia tu ramah kanya sirene izai engani tu malalong sirene putu makan dun kajo panjaman tu tena muazak ni coba teman tu yang dalam pengalaman dia na ni sia nunang tena ia ganya fazarana tirasi desarkan sitok puna ari engani kajo panjaman tu ya da aspek sosial buang indi dan panau zenyen struktur tenso engani sosial tena Hana na hita-hita po, hana na sirete ka na, hana na panapagkit ka hangray, ano, tinakamuha Diyogan po, full Diyogan po, kanyang formas, sa tiya, rahat, si Zan, resmay, ako na muna hanggang sa nayan na Diyoga, pamilalalan Zan, tinda na partiton buwan, putang dun kay Dan, sus malalaw. Ni Sirene dia, mismat yan ako, nang pinalazo, pinangguanzo, pinangangzahan ng kanyang inilezang pinzang amuwa sa pinmalakadi. So kadira masuk na kursa yan na ang ikaw say hallelujah amen. Hallelujah. Makasitrakan din dan dalam versi kita nanti saya fa confidence saya. So tanah ikut tunggu nera kata menit terus state nari dia nanti gina itu saya. Kamu sekian orang nanti sesuatu kata itu firman semua cari sih dia lapis dia sih dia fayunet to. Cara kamu turun mana kesimpulan cara mana Nembra dia tahap terceto. Merar sono merar turmas tutul herinandro tontolo andro afinaritra pirapitra atory afiadana po ampinamina tsaina ianao androany hiasika tontolo andro mahafinaritra pirapitra miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sa mety iny tompo dia maherizy daholo akiradio.com radio 12345.com afahanao meno izy apeo akiradio na isaimaresy.org isaimaresy.org dia afaka hitanao daholo momba ny fandarana andramoka izao sy ny groupe izay maresy sa mety iny tompo Maria Siketsra Abi. Hallelujah. Amen.